Vavaka tsika to. Misaotra anao zay Andriamanitra raha izanakary fanamasina tsara indrindra fa teny fiainana tokoa ny nambaranao nanomboka hatramin'ny maraina mitohy amin'ity hariva ty ary mandrapirava zany teninao zany tokoa no sabatra roa lela mampandresy anay maro fahavalo tokoa ny fiaina fiangonana ary zany ny fahavalo zany dia tsy resy zany raha tsy ny teninao Jesosy mampianatra anay ary mampandresy anay tsaronay manokana eto koa ry Jesosy ny ray aman-dreny ianao no ampandresy azy amin'ny aretina satria vokatry ny fahotana tokoa mantsy ny aretina kanefa isehoany ny voninahitra ao zany ary matoky zay fa ampandresy ny mpandroponao ianao ka ho sitrana soamatsara izy azoany manompo ato amin'ny fiangonanao andre ny teninao zay ka ianao no iteny fanamasina amin'ny alalan'ny zay ambara eto ka ny vavanao no iteny aminay tsirairay avy Ava malala endry ava malala amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fatratrarana zao isa-taona ny toby fanantenana 7 sy 900 izao dia miarabantsika amin'ny anarana atao anatin'ny zavatra rehetra saorana Jesosy afaka mandre ny ten'Andriamanitra malalaka isika misaotra ny komity ny toby zay nanome anjara tarimy pastora mpitondra filevana moa zany nanome anjara tan'ity hariva ty dia ny fahasoavan'ny tompo ombanareo rehetra ny ten'Andriamanitra zay anjarako amin'ity hariva ty dia zay voasoratra ao amin'ny Titosy epistiliny Titosy 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 Titosy epistiliny Titosy 2 ny andiny 1 ka hatramin'ny 4 dia miara-mitsangana atsika mandray ny tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy fa efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay namonjena ny olona rehetra mampianatra atsika anda izay toe-panahy tsy araka n'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao ary ho velona amin'ny oniny sy ny marina
ary ny toe-araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika dia Jesosy Kristy. Amen. Ny 440 dia milaza hoe izay nanolotra ny tenany hamonjy atsika mba hanavotany atsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy ny hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Amen. Ray masonao manamasinana ny famarinana, ny teninao famarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Titosy dia mitovy ihany amin'ny Timoty, zanak'ara-panahy ny Paoly apôstôly izy, ary nitovizany amin'ny Paoly koa dia tena nampitondrana fiangonana. I Timoty dia nampitondrana fiangonana tany Efesosy, fa i Titosy kosa dia nampitondrana fiangonana tao Kreta. Kreta dia iray amin'ireo tanàna lehibe amin'ny nosy Grika zany, misy an'ity Kreta ity, tanàna malaza amin'ny fanofanana miaramila izy ity, zany hoe toerana fanaovana sarinady, ady, fianarana ady. Asana misy toerana hoe misy kizo ngamba tsy fantatra, fa malaza amin'ny fianarana sarinady ity tanàna ity. Ary dia tanàna koa tena voalaza fa ny toerana faratsiana maro samihafa ny vahoaka tao amin'izany tanàna ny Kreta zany. Nefa na zany aza dia ny fiangonana izay nijoro arak'izay tenin'ny Paoly sy ny hafa hatreto dia notazonina amin'ny mahafiangonana fiangonana azy, ka nasaina hampianatra ny fiangonana amin'ny fampianarana fototra ny finoana ny fiangonana tao Kreta, ka dia nirahana amin'izany Titosy. Zany hoe raha mijery ny andininy voalohany ery isika, ny andininy fadimy raha maromaro kokoa ny toko voalohany, dia izao no lazainy Paoly: izao no namelako anao tany Kreta dia niny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy anendrenao olona amin'ny isa-tanàna ary araka ny nandidiko anao. Zany hoe mbola misy tsy tanteraka ny amin'ny fampianarana fiangonana, ka dia menandraikitra lehibe mihitsy i Titosy hatanteraka zany. Mbola tsy tanteraka zany dia ny fampianarana tsy misy kilema. Ny epistily ny Timoty sy ny Titosy moa dia atao hoe epistily pastoraly, ka ny foibeny zany na ny hoe foto-kevitra dia ny amin'ny atao hoe fampianarana tsy misy kilema. Imbonany zany fiangonana zany mihitsy ny finoana, ka ny finoana dia fahalalana tsara ny Jesosy Kristy, ho fampianarana marina voaombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty ho famonjena ny olona. Zay no lazaina eto fa efa naseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra. Inona le fahasoavana? Dia ny fampianarana ny teny tsy misy kilema ny amin'ny Jesosy Kristy
fanantenany fiangonana amin'ny ady izay ataony amin'ny fampianarany diso maro samihafa. Ny hoe tsy misy kilema moa dia hoe salama tsara. Ka rehefa salama amin'ny fampianarana dia ireo zavatra rehetra ireo no tanterahany kristianina. Anisan'izany hoe rehefa nahazo fahasoavan'Andriamanitra ny olona dia ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, dia izay no mahatonga azy handany toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony marina toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana amin'ny mahafahasoavan'Andriamanitra azy, io dia samihafa amin'ny hoe fitahiana. Samihafa ny hoe fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra fa hafangarontsika izany. Fa ny atao hoe fahasoavana dia izay fampianarana mamina ny amin'i Jesosy, voombo tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, ny famonjena atsika ary ny famelan-keloka. Zany ny fahasoavana. Ka ny olona izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao tena izao dia ireo rehetra ireo mandany toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, satria manimba ny fiangonana izany, araka voalaza teo fampianaran'ireo aman-dreny fa manimba ny fiangonana ny fahotana maro samihafa. Ity perikopo anjarantsika tia dia tafiditra koa nefa ao anatin'ny fizarana ny boky ny amin'ny famotinana ireo fanarahana manokana tandrify ny mpino ao amin'ny Kristy. Izany hoe raha olona ao amin'ny Kristy izy dia tsy mivadibadika amin'izay efa inony. Ary raha indrindra ny tena ampiorenana tsara atsika, indrindra isika fifoazana, satria arovana amin'ny fampianarana tsy misy kilema isika dia ny ao amin'i Jesosy ny hazo fijaliana. Zany hazo fijaliana zany indrindra no mampandresy atsika ry havana, ary dia tandrify tsara ho an'ny fiangonana zany, arovana amin'ny fampianarana ny marina ao amin'ny hazo fijaliana. Voatolotra ho fampianarana marina zany ry havana ho antsika rehetra. Io le salama tsara. Rehefa mibanjina ny hazo fijaliana ny fiangonana dia mampandresy azy anaovan'ny asa tsara izany rehetra zany. Fiakinana tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy, manolotra ny tenany, ividy ny mpanota, novidiany lafo tamin'ny rano. Zany no fampianarana marina lafo vidy tamin'i Jesosy isika. Sao dia hoe moramora, tsy moramora ny fividianan'i Jesosy atsika tamin'ny rano zany. Ka aoka mba ho toetra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika araka ny velona ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika rehetra. Fiantsonan'ny kristianina hanananjara amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny finoana ao amin'i Jesosy zany fiainana mandrakizay zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra miseho amin'reto voalaza ireto, arak'izay voalaza eo, ny olona mandray ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahay mandany toe-panahy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka voalaza teo, tsy voapetipety ny fahotana fa hita ety ivelany, hita ao anatiny
fa tena kristianina mino an Jesosy izy satria efa nitafy an Kristy fa tsy misy fitaka ao anatiny ary vavolombelona famarinan'Andriamanitra zany tokoa ve ny fiainantsika amin'izao andro iainantsika zao mihitsy no tena anehoana hoe zanak'Andriamanitra isika ary vavolombelona marina fa mino an Jesosy amin'ny ataontsika rehetra sao dia tary bava tary bato vilam-bava ho ny teny malaky ny amin'ny hoe Jesosy ny mpamonjy ahy kanefa malaky io amin'ny fomba ratsy manahirana zany amin'izao andro iainantsika zao zay mitonina azy ho tena kristianina ao amin'i Jesosy kanefa tsy velona amin'ny tena fanaovana ny asa tsara tsy velona amin'ny famelan-kelona zay noraisina no zany le havana ny fahavelomantsika kristianina amin'ny fifandraisana feno amin'Andriamanitra masina sy marina tsarovo tsara fa tepolo fanahy masina isika ka ahoana no sombana amin'ny zava-dratsy ny tepolo fanahy masina fomba ratsy ny nofo sy ny devoly ary zao tontolo zao manodidina atsika dia lazaina fa tsy ahakasika ny olona nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanafahany mino ho an'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mampandresy ny fahavalo ny fitiavan'Andriamanitra araka izay voalaza hoe fa ny fitiavan'i Kristy dia manarona fahotana maro ka tsy ho amin'ny maizimaizina intsony ny fiainana ary amin'ny olona mandray ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena voatahiry amin'ny fahamarinany teny fiainana mandrakizay voalaza ny tenin'Andriamanitra ka fifaliana ny amin'ny fanantenana ny amin'ny mahamendrika atsika ho amin'ny mandrakizay arak'izay voalaza eto hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fitsehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mamonjy atsika dia Jesosy Kristy mampaninona anao moa Jesosy inona aminao Jesosy amin'izay fiainanao rehetra amin'izao andro farany zao satria Jesosy amin'ny anarany dia hoe mpamonjy izy ary mamonjy amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny atao rehetra zay iainanao ao amin'i Jesosy ny ainatsika ny fiboana nandritra ny enim-bolana zay eo nogadraina tsy afaka nivoaka ny trano teo amin'ny 3 volana teo ngambo no ny aretina niteraka ny amena ara-pahasalamana izany tsy nikaikaika izany tsy nikaikaika ankehitriny efa dia misaotra an'Andriamanitra fa efa mivà izany fioboana zany eto indrindra nefa ny zavatra manahirana amin'izao fotoana zao dia misy milaza amin'izao fotoana zao hoe manala azy vita kofimamo dia misy milaza amin'izay mihitsy manala azy vita kofimamo zany hoe hiditra amin'ny fahotany ny filany nofo indray ka hiditra amin'ny arety mandringana mahafaty dia ny mpanahy zany mivoany bara mivoany karoke mivoany filany nofo maro samihafa amin'izao ka dia faly ny olona dia afaka iny fa dia hiditra amin'ny fahotana indray
tsy mahatsiaro intsony fa loza noho ny covid-19 fa ny filany nofo sy zao tontolo zao. Misy zany amin'izao ka dia iseho ny miafina rehetra. Ny amin'ny ankehitriny zao eto amin'izao tontolo zao ry havana, raha ny vaovao ratsy dia miezaka ny fikambanana miafina. Atao hoe franc-maçonnerie. Fantatsika tsara zany fa fikambanana miafina satanika, fikambanana mpandrodana ny firenena, mpandrodana ny fiangonana, dia ny tanjony zareo moa hoe eo amin'ny 50 taona eo ho ravaniny ny fiangonana kristianina indrindra. Ary manahirana koa fa efa mitsangana ny Amerika zao ny eglizy satanika, tena ny eken'ny parlemanta amerikanina zany, zava-dozo zany misy amin'izao fotoana zao, anapotika ny firenena, anapotika fivavahana kristianina. Reto misy zavatra zay idiran'ireo fikambanana miafinareo. Anisany anankiray ny mariage pour tous, ny zon'olombelona, laïcité zay ndesan'ny ramatoa pastora teo hoe laïcité de l'État, ny mondialisation, afa-tsy ny hafa. Reo dia tena ampiasain'ity fikambanana masina ty amin'izao fotoana zao, ka mila mitandrina ny fiangonana isika kristiana. Eny efa tafiditra amin'ny fiangonana aza izany fikambanana masina zany, tena rehefa misy tafiditra amin'ny fiangonana. Reo fikambanana maro samihafa, reo mpanao asa soa maro samihafa dia tandremy ihany, fa misy fanahy ny antikristy ireny, miseho azy manao asa soa kanefa ao ambadika zany dia ratsy. Kanefa ry havana, fampianarana sy ny fampaherezana atsika fiangonana arak'izay voalaza ny faneva ity isa-taona fa 430 ity dia mampahery atsika amin'ny apokalipsy hoe zay maharesy dia hitafy ny lamba fotsy ary tsy hamono ny anarana eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ho Jesosy. Zany hoe na dia misy aza ireo tafika amely amoto ny fiangonana kristianina, dia tsara ho tsara ry havana, raha mbola velona Jehova Jesosy ny fanahy masina zay inotsika, tsy misy maharombaka ny ao am-pelantanan'Andriamanitra. Saingy zao tandremy fa efa miseho ny voalazany ao Matthieu toko 4:20. Afatra ho atsika indrindra fa fisoazana tamin'ny talata lasa teo dia nisy fiantsoana ny mpitondra filevana rehetra teto Antananarivo teny amin'ny FLM Nosy-Be, anambarana ny ilay fikambanan'ny SLK, tanora kristianina sy FJKM sy ny tanora luteranina zany KTLM, misy ilay fikambanana hoe Nemia. Dia ny laza tao ilay nitarika ny fivoriana tany Afrika avony izy, dia nisy lehilahy tao amin'ity fikambanana satanika na ny
ao amin'ny franc-maçonnerie any amin'le efa farany ambony 24 ka lehilahy anankiray afrikanina io a dia niala tao tamin'ny 2 taona raha tsy diso dia zao nefa ny amin'io be dia be le lazana teo fa lazainy tamin'ny le mpitarika fivoriana tany io zany fa sambatra atsika malagasy. Inona mahasambatra atsika rehefa nirava zany a ny atelier nataon'zareo tany dia ozy izy hoe sambatra nareo na sambatra ny Madagasikara satria nisy mpanjaka anankiray ranavalona fahafiry faharoa izay nanao fanekena tamin'i Jesosy hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Mpanjaka ranavalona faharoa zay zava-nisy teto amintsika zany. Ka io no nahatonga an'ilay fitenenana hoe ary dia tsy mbola rava zay mandraka ankehitriny. No zany ry havana fampahirezana atsika hafatra ao atsika dia mahazo toa mandroaka ny fanahy maloto fa zavatra hainy ny mino rehetra zany mahazo toa mifandray amin'i Jesosy mahazo toa mivavaka roao ny fanahy maloto fa tsy tafapetraka zany. Ary io ny mbola mampaharesy an'zareo franc-maçonnerie tsy tafiditra eto Madagasikara na dia izany azy fa mbola any amin'ny afinafina any izy fa mbola tsy miseho vatana. Noho izany a dia tsarovy fa Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra no mampandresy atsika. Mpandresy anao tompoko eo amin'i Jesosy sadia raiso an'io zany mba ho fiainana mandrakizay ho atsika rehetra. Tsy ny Covid-19 no tompony teny farany ho amin'ny fiangonantsika na ny asa mairina fa Jesosy mandresy anao hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Dia mbola mamerina fisaorana n'Andriamanitra eny amin'izany toroteny nomenantsika izany dia mbola mamerina koa fisaorana indray aman-dreny pastora ny amin'izany afatra ny tompo izany dia Andriamanitra ny fiadanany tompoko aminao sy ny amponanao. Misaotra tompoko fean'izany ten'Andriamanitra izany ataontsika ny hira laharana 250 sy 200 dia mangataka pastora manaraka eto mba hanometraka ny tsodrany tompoko. Oh,
Rehefa vita ny sotrano dia mbola ataontsika ny hira raiky amin'ny telopolo sy telonjato dia vavaka ataon'ny Nentoa Andriamanatsoa Clarisy Komitiny Toby Fanantenana 238. Miana mitsangana antsika indray ny sotrano avy amin'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hianatra anareo, hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen.